toeram-pisotrosotrona miisa 7 no tratra tsy manara-dalàna eto Mahajanga nandritry ny fidinana ifotony nanaovana ny fisavana natao ny teto anivon'ny police de renseignement eto Mangarivotra. Isan'ny tsy fanaran-dalàna hita tamin'izany ny tabataba amin'ny andro alina sy ny tsy fananana taratasy ara-dalàna ho an'ny ireny bara ireny. Mbola nomena fampitandremana aloha ireo toeram-pisotrosotrona ireo. Asaina manara-dalàna aloha raha ny vaovao ray. Atreto zany dia eo amin'ny bara 7 no efa vita fanalamaso ananaovana fijotsona sy fitiliana teny ifotony. 7 amin'izy ireo dia hita fa tena tsy manana taratasy sy autorisation zay ahafahany manokatra le bara tsy manana na de zavatra anakaiky aza tsisy apelatana fa de sokatra fotsiny aloha. Izahay fanjakana handray fepetra ny tenanareo fa tokony efa zavatra koa fa tsy ara-dalàna aza atao membesa manaova ny zavatra araka ny lalàna. Tsy ny resaka tabataba amin'ny andro alina sy ny tsy fananana taratasy ihany no savaina amin'ireny bara ireny fa misy zavatra hafa ihany koa. Misy karazany 5 izy ireo izay ahafana manakantona ny bara anakaiky. Voalohany amin'izany dia ny fitabatabana amin'ny alina, ny fanaovana emballage sur la voie publique dia hoe raha azavaiko zany zavatra zany dia hoe reny le seza reny amin'ny lalana reny izay tsy ananana autorisation. Ny fitabatabana amin'ny alina dia reny manao karaoke reny isanandro dia azo andraisana fepetra ka singa anakiraiky izay ahafana manakantona anazy ihany koa. Ny tsy fandoavanao ny vola ny fanjakana toy ny hetra, ny droit licence, ny impôt any amin'ny hetra koa dia ahafana anakay koa manakantona ny bara ihany koa. Ny tsy fananana ny ladosy angamba izay le olo avy mamtoka de any amin'ny sisiny riban'olona no manao ny maloto efa mamo reny dia fomba anakay koa izay ahafana manakantona anazy. Zay sy zay ny fepetra eo moa ny atratraranay hoe zaza tsy ampy taona ampisotronao eko ny atratraranay ihany koa ny zavatra ohatrany hoe misy infraction toy ny hoe atratraranao hoe manao ohatra hoe mikombonao zareo manao groupement ao zareo handeha amakitranin'olona anakiraiky tratra manao hoe attroupement ohatran'izay. Azo atao tsara ny mandefa zava-maneno ao anatin'ireny bara ireny hoy ny avy eo anivo ny police de renseignement fa saingy misy ny lamina zay tsy maintsy arahina. Amin'ny folo alina dia tsy tokony hoisy fitabatabana intsony eto tapotanànany Mahajanga ety. Ary hiezaka ametraka an'izay zavatra zay zahay na ino mpidona na zay iza zay tsy faly dia hiezaka izahay. Ary ny zavatra rehetra zay ataonay koa dia tsy hoe ahafahan'olona sy ahafapon'olona fa ny tianay fotsiny dia mametraka fotsiny zay ny lalàna amin'ny folo alina re tompoko tokony tsy aza manao fitabatabana ianareo. Anao fidinana ifotony indray mandeha ihany koa ny police de renseignement miaraka amin'ny manam-pahefana rehetra eto Mahajanga atsoatsy itety ireo bara ireo sy ireo toerana zay fanaovan-danonana amin'ny alina ho iatrany ny fanazavana zay azon'ny mpanao gazety teny an-toerana.